Sendra teny an-dalany botsy no poritra mafy. Avy tena lefany teo amin'ny tambohan'olona izany. Ny loza dia tratra mpiambina nefa izy. Orangatia, fa tsy hitanao ve io soratra mivandravandra io hoe tsy azo anaovana maloto ito? Tena azavady raha misefa tena poritra mafy ilay tena tsy maintsy nitifitra kely teto ka tratra aloha ianao zao dia tsy maintsy mandohany io 5,5 io. Tena hito are. Ray alina ariary ito. Zay aloha ny misy aty dia ahoana? Le rangatia koa manahirana mihitsy. Aiza zao no ahitako madinika an'ity? Aleo ato tonga dia tazomy ihany iny 5,5 ambiny iny e. Dia miverina mitifitra kely ety ihany Zara Pitso. Sa ahoana? Resaka eo miaraka amin'ny botsy eto amin'ny Sky One Radio. Et la suite c'est quoi botsy? Ndray andro avy niasy botsy ary nitondra malety feno vola. Raviry io. Ahoana kiry botsy? Mandehany ianao miakatra any ambonin'ny fandriana fa misy zavatra ataontsika. Lasa sain'ny Raviry. Esory ny akanjo sy ny patalohanao. Efa hafa indray ny hevitry Raviry ka niteny malefaka sady nengoty izy niteny hoe aingana ki chéri fa efa miandry efa vonona. Ay, efa niala daholo ny akanjo sy ny patalohanao. Dia esory koa Raviry ny ao anatiny fa anisa vola be tsika. Amin'izay ianao tsy afaka manafina mihitsy. Resaka eo miaraka amin'ny botsy eto amin'ny Sky One Radio. Le botsy tia koa da masikeky.